God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Oaksay. Misaoty tsara fa ratsy bebe. Okay. Allô. Miarabanao dia tonga sondray eto amin'ny fandarana Tanora Miavaka. Ilay fandarana iarahantsika mamaky dia mity dia miaina ny tenin'Andriamanitra. Androantsika hanomboka série vaovao nampitondraiky ny lohateny hoe la vie dans la foi amin'ny teny frantsay na amin'ny teny malagasy hoe ny fiainana ao anatin'ny finoana. Dia alohan'ny resantsika an'izay dia hiteny kely hoe mialatsiny meloha raha ohatra hoe fangaro le teny frantsay sy le teny malagasy fa izy ity moa vidéo le atao dia za tsy dia manomana phrase be zany fa ohatrany hoe miresaka mivantana aminao zany dia ohatrany fomba firesaka isan'andro ihany dia fomba firesaka isan'andro ho an'izay mahafantatra dia mifangaro ny teny malagasy ny teny frantsay dia indraindray ary ny teny anglisy fa mihitsy manantena fa tsy hanany sarotra be anao ny miaino tsy dia hogen'ny loatra anao iaino faharoa manarak'izay mety hitanao masoko ndraindray mety ho vezivezy kely ndraindray mety mijery ary satria ny ordinateur ko avy ato dia mijery ny zavatra resantsika androany soratako tato le izy mba tsy hahavery zay araka le teniko teo hoe la vie dans la foi zay ny lohateny le titre an'le série ataoko hoe série le izy satria mieritreritra hoe ao anatiny hoe la vie dans la foi io tsika iresaka sujet maromaro ho felabelarintsika dia miezaka koa na mamelabelatra aza dia tsy mamelabelatra be atao lava be fa hoe mba ifampizara zavatra kely dia mba mifampahery zay zany ny tanjoko tsy amin'ity série ity ihany fa amin'le fandaharana amin'ny ankapobeny. Dia androany zany tsika anatin'le série hoe la vie dans la foi iresaka ny hoe la traversée du désert zay le sujet atsika na nataoko dika teny amin'ny teny malagasy tsotsotra le izy hoe ny fandalovana tany efitra na hoe mandalo tany efitra zany ho an'izay tsy mahafantatra désert ny dikan'izany tany efitra zany dia ao anatin'ity épisode hoe la traversée du désert ity tsika zany te ampaherenao hoe ny fiainana tsy maintsy misy fitsapana, tsy maintsy misy olana, tsy maintsy misy tiako zavatra manahirana anao ady mamay indraindray tena marary za miteny aminao zao za tsy teny hoe mangirifiry be ny fiainako amin'izao fa mandalo zavatra sarotsarotra ihany amin'izao fotoana izao efa nimaritra elaela azy dia fa indrindrandrindra koa misy namako izay amin'izao tena mandalo zavatsarotra tena za tsy tantaranao ny fiainany mazava ho azy fa tena mafy zay na azoko ilazana anao mafy zavatra iainan'izy mivady dia ohatrany lasa eritreritra zany hoe nazara zany eritreritra hoe za ve avita za ve azaka ny zavatra iainan'ity namako ity raha za tamin'ny toerana satria tena mafy dia mafy mihitsy zavatra iaina zareo misy fahoriana be dia be tao fianakaviandry zareo mifanetety be ny dadany maty ny cancer voaingana dia avy eo ny dadan'le vadiny zany hoe rafozan-dany koa vao maty voaingana koa dia ny belle-sœur zany belle-sœur-n'le namako io lehilahy dia le belle-sœur-ny atratrany coronavirus dia tsaiky ohatrany zavatra be dia be mifangaro be dia be ohatrany hoe mitotototona be dia fanetitety be le izy dia tena hoe sarotra mangirifiry zavatra iainany amin'izao dia izy moa tenena hoe tena eto ambavaka izy dia lasa nazo eritreritra zany hoe zao marina zany ny fiainana tena ary mitenenao fa izy ao anatin'izany tomany izy fa ao anatin'le ranomasina izy miteny izy hoe zaho izy mideran'Andriamanitra misaotra azy aho izy satria fantatra hoe fisedrana le izy fitsapana le izy ahafahanay mivady ohatrany hoe mahery kokoa ao amin'ny finoana tena za reto tena izy za zany tsy fantatro nahavitanao an'izany fa
napetrehitra le sady natonga saina le izy hoe zao marina le zavatra tian'Andriamanitra, zao le toe-posy toe-panahy zavady tasotazona koa zao le hoe zao le toe-posy toe-panahy endrasan'Andriamanitra amintsika. Tena variana amin'izay namako izay izy miteny izany nefa na tena hitako hoe tsy hoe moto miteny izany hoe satria zay le tokony tenena, satria za mpino de zay le tokony tenenina de miteny nefa za ako ao anaty koa tsotra izany mihitsy. Tsy hitanao mihitsy hoe tsy izay le izy fa tena hitanao hoe avy amin'ny fony mihitsy izy miteny hoe na izany na tsy izany nefa izy misaotra an'Andriamanitra. Tena tonga saina hoe ohatran'izao mihitsy zany le zavatra endrasan'Andriamanitra amintsika. De zay zany mahatonga te hizara aminao koa hoe ianao mety manana olana koa, mety tsy tena ohatran'izay zavatra tantaraiko teo izay ny olana mianjaty aminao, mety mafimafy kokoa, tsy fantatro fa tsika samy manana ny zavatra andalovantsika, fa fataro hoe tsy voatery ho negatif le izy fa na le izy zavatra tena hoe avy amin'Andriamanitra mivantana ohatrany hoe fitaizana, na le izy tsy avy amin'Andriamanitra mivantana fa avelan'Andriamanitra hitranga. Satria tsy zavatra mitranga eto tany eto, tsy zavatra mitranga amin'ny fiainanao raha tsy efa navelan'Andriamanitra hitranga. Matoa zany le izy mandalo aminao dia efa zavatra navelany hitranga, fa izy mahay manodina ny foana amin'ny zavatra hatsaranao. Ary le hatsaranao tsy hoe le hatsaranao eto tany ihany, fa ny anazy manko tsy dia le eto tany loatra no jereny ny an'Andriamanitra, fa le fiainanao mandrakizay iny ny azy ny tena tanjona. Dia zay mahatonga an'le hoe indraindray mety possible hoe ela be ianao vao miala an'le olana, mety ny sasana mety tsy hoe olana hoe ina fa mety hoe ohatra zany hoe ina re zany hoe ohatra hoe aretina, dia tsy afaka le aretina dia izy ianao hoe tsy ampy finoana ve mahatonga an'le aretina tsy mety afaka, sa tsy fantatro mila fahagagana be ve, mila mandeha ary ve, mila mandeha miakatra tendrombohitra ve, mila indraindray ianao manao an'izany fa en fait ke tsy izay le izy, fa satria tsy le fahasitrananao eto tany no manahirana an'Andriamanitra, fa le fahasitranan'le fanahinao na le fitaizanan'le fanahinao iomananao amin'le fiainana mandrakizay. Parenthèse kely fotsiny iny fa hiverina amin'le lohahevitrytsika fa tiako tenena hoe tena nahatonga saina le izy dia tiako zaraina aminao le izy hoe afaka ohatrany hoe mandray an'le olantsika tsy ho negativa fa hoe occasion atsika anorotsika ny fidélité atsika amin'Andriamanitra, ny fatokitsika an'Andriamanitra. Zay le zavatra tiako hozaraina androany dia teny koa hoe ngamba efa voateniko daholo izy, ohatrany efa voateniko daholo izy satria teteny hoe test ny zay amin'ny Fitsapana zay, test les traversées du désert. Mety mandalo ady sarotra ianao, mety mandalo olana ianao test avelan'Andriamanitra hitranga ina, test tena ataon'Andriamanitra ina, dia araka le teneniko teo hoe opportunité ve le izy, mety possible opportunité le izy raha hainao no hoe tsy maninona fa ho raisiko te fa ataoko lasa ohatrany hoe anehoako ny ino zany fitokiana sa fahatokiana ngamany an'Andriamanitra hoe mba mampiseho zany hoe manana confiance ianao ary mendriky ny omena confiance. Zay zany le izy raha atao amin'ny teny frantsay. Dia fandraindray koa mety ho piège le izy satria tsika mahafantatra hoe fahavalo ny andro toko-piainan'ny fahavalontsika ara-panahy zany io dia manao sabotage antsika foana. Raha tena marina Andriamanitra mihitsy, ny projet an'Andriamanitra mihitsy ny tiany ho sabotena. Dia satria fantany hoe tsika tian'Andriamanitra dia io zay tena tonga dia any amin'le tiany, any amin'le marary anazy ny saboteko. Zay le fahavalo. Satana zany tiako teneny io amin'le fahavalo io, Satana sy ny démon. Dia donc tiako tenena hoe indraindray le izy opportunité, occasion, indraindray koa le izy piège, indraindray izy fandrika. Dia ianao zany mila mijery hoe raha mandalo an'ity olona an'ity ve za, dia mba haneho an'le hoe mendriky ny itokiana ve za, sa le hoe
vao nandalo le fitsapana de doboka tao tonga de le hoe fa de naninona loatra re za Andriamanitra nataonao an'izao hoe fa de inona loatra azonareo le tiako tenenina misy mila mijery foana zany tsika hoe andeha any bascule any am'le anankiray le lasa fandrika ve tsika de anaraka an'le sabotage ataon'ny fahavalontsika ve tsika sa ahay ao anatin'izay ady mamay zay ao anatin'izay afo mamay zay ao anatin'izay olana be zay tsika ve mahay maneho hoe tena misy zao de tena malaty de tena mitomany de tena hoe misy fikotroan'ifo sy ny rehetrarehetra fa fantatrao hoe Andriamanitra miaraka aminao eo foana araka le tenin'ny Paul hoe tsy haiko aloha aretina tokoa ve le nazo ny Paul tsy fa tsy mazava tsara manko le izy ao anaty baiboly fa andaotaontsika hoe aretina le nazo anazy nga Paul ane maty de tsy nety niala taminy le zavatra le teneniny manindrona anazy tsy hoe naretina inona tsara le tiany tenena tamin'iny fa maty soma tsara ihany izy de tsy niala taminy fa inona izy hoe nitaraina intelo izy izy amin'Andriamanitra de zao izy navaliny na hoe ampy hoanao ny fahasoavako tsy haiko ianao na mamaky indraindray zao hoe dikan'izany zany mety hiala amin'ity mpola n'ity mihitsy zany fa de mandra-pahafatiko zany mety atao anatin'ity foana fa ampy ho zany ny fahasoavan'Andriamanitra indraindray zany ianao mitratra tena ampy anahy tokoa hoe zao de mbo tsy ampy anahy zany hitanao le na olombelona anao tsy maintsy manao izay foana fa ny ten'Andriamanitra fahamarinana matoa izy miteny izany de ampy ho anao le fahasoavana fa ianao tsy mila mandinika be an'le olanao fa mila mifikitra be aminy ary zay tokoa le tedaviny le anao le mifikitra be aminy le tedaviny tsy hoe satria mahafaly azy fikitra be amiko fa zany tena tsy izay le tanjon'Andriamanitra fa satria fa mahatonga anazy miteny hoe fikiraniko ianao satria fatany hoe ianao zany tsy afaka manao zavatra ianao tsy afaka manao zavatra amin'ny tenanao samy rery na miezaka manao ary ianao de misy fotoananao reraka indray raha mifikitra aminy ianao de mety reraka ianao de mitomany ianao de mety misy fikitroan'ifo sosisa fa aveo ianao omeny hery vaovao indray mifamindram-pony vaovao isan'andro araka ny tenin'Andriamanitra araka ny teniny vaovao isan'andro mifamindram-pony de ina afahanao rehefa matoky izay ianao za tena niena zany fa tsy miteniteny fotsiny amin'izao hoe rehefa matoky ianao hoe ok ampy hoa zany na de sainao ary manao hoe tsy ampy azy fa tena mila miala an'ity olana ity fa manana ohatrany hoe fitokina fotsiny na hoe ok ampy azy zany le izy matory afarapitsa fa ho hitanao fa lasa ohatrany hoe misy zavatra tsy fantatro hoe fa manina fa lasa vitanao ihany miatrika an'le izy avy zay zany le zavatra tiako ampitaina aloha voalohany indrindra de le zavatra endrasan'Andriamanitra amintsika za anisan'izany tsy hoe za mahay manao an'izany de za tsy anatony fa za le manazava anareo sy mampianatra anareo fotsiny tsy zany fa za raha tsy mahay manao an'izany indraindray fa tena hoe miezaka ianao zany hoe ny tenin'Andriamanitra de fahamarinana de matoa Andriamanitra miteny izay de zay zany le fahamarinana de raha vao mino an'izay de miaina ao anatin'izay de mandeha ho azy amin'izay ny rehetrarehetra zay zany zavatra tiako teneny ny miverina kely amin'le hoe inona ny tanjon'Andriamanitra zao zany Andriamanitra mila olona miara-miasa aminy mila olona izy manjaka ao amin'le fanjakana miaraka aminy de zay na tonga anisany antony na tonga anazy nanamboatra ny olombelona nanomboka tamin'ny Adama sy Eva zany de izy rehefa iengage olona mba ohatran'ny olona rehetrarehetra ohatrany hoe ianao raha iengage olona te hiara-iasa amin'ny olona manao affaire miaraka amin'ny olona ianao de mba mila olona mitovy toe-tsaina aminao mitovitovy toe-tsaina aminao mitovitovy tatokanga aminao mitovitovy ny vision anareo amin'ny projet tianareo atao ohatra hoe olona manao recrutement de hoe zay mila olona manana expérience ohatra zao de manana qualité ohatra zao de manana compétence ohatra zao normal be zay de ohatra zay ihany Andriamanitra mety maivana be le comparaison atao fa mba azahoanao azy fotsiny hoe ohatra zay ihany zavatra ataon'Andriamanitra amintsika mila partenaire izy mila collaborateur izy tsika zany io de mila izy hoe manana qualité tsika manana expérience tsika manana compétence tsika ka tsika tsy afaka nianana an'izay raha tsy formé aloha ahoana zany nahafahanao teny hoe za manana ohatra hoe 10 ans d'expérience
nefa ianao ary tsy nandalo fitsapana mihitsy, tsy nandalo ady, tsy nandalo test mihitsy zany ianao e, de nefa de ohatran'le olona le mandaingana amin'ny CV reny hoe za diplômé any ana nefa tsy nanao an'izany akory izy, za niasa tany amin'ny ana nefa tsy nanao an'izany akory, ohatran'izay ianao. Fa raha ohatra ianao zany tena te ampiseho hoe tena vitako io, tena nanao an'io aka satria za efa nandalo teo, ohatr'izay le zavatra tian'Andriamanitra, satria araky ny teniko tamin'ny voalohany ny Andriamanitra le mandrakizay anao ny jereny any amin'le fiainana mandrakizay hoe anomanana anao amin'izay fiainana mandrakizay zay de mila manana an'le qualité anao. Zay zany ny zavatra tiako zaraina amintsika androany. Efa 10 minitra sahady za tsy valapatra be fa tena te ampaherenao taveriko indray tonga saina ho za tamin'le namako mitenenay moa zany satria tsy zareo mitenenan'le izy fa namanay sy ny zokiko le izy de miteny izy hoe za ozy izy mila vavaka, tena mila nareo ozy izy miara mivavaka amiko izy fa tena mafy izy zao zavatra iainako zao. De fantatra le izy satria izay mpinamana be de tena hoe tonga saina amin'le fietsiny, satria ao anatin'le fietsika izy ao anatin'le fietsika zavatra ao anatin'le problème izy izy mitomany izy tsy hoe mitsikitsiky be mitomany izy malahelo izy tsy concentré mihitsy izy any ampiasana fa manana toe-pozy toe-panahy tena hoe vony izy hoe raha mbola ilain'Andriamanitra zay izy zay mivady miaina ao anatin'izao fa misy zavatra ohatrany hoe fisedrana sy fitaizana ataony aminay de vony zay izy fa mila nareo mitondra ny ambavaka. Za tena za tsy mba mahay manao an'izao fa za tonga de mitomany de tonga de menimenina be, ohatr'izany ny toetrako, tonga de mitomany de menimenina be fa tonga saina hoe ohatr'izay ke zany toe-pozy toe-panahy mila nananao miaraka amin'Andriamanitra fa tsy hoe vao misy zavatra kely de miflancher de tonga de menimena be ohatran'le zanak'Israely le vao niala ny Egypte de falifaly be aloha satria hoe miala fanadevozana tonga eo amin'ny mer rouge eo amin'ny ranomasina mena fa ino ary ny ataonao zafady za mbola afoafo be mihitsy ny kely tadolany batriako sady efa mamarana koa ino mosaka teneniko teo menimenina be mihitsy hoe zay tsy tapidalaka le eo amin'le ranomasina mena io zany nisokafana indray ary le ranomasina mena fany be indray tonga miala le ranomasina mena indray tonga any amin'le tany efitra any amin'le désert zay mona takizay any mijanona tany Egypte fa any mba misy tongolo any misy concombre tena teneniko anao fa za tena ohatr'izany indraindray anao tena hoe tsy haiko takizay any le tary ohatran'ny lasa indraindray ohatran'ny sarotra be le miaraka anao indraindray anao miteniteny foana ohatr'izany fa aveo ianao zany miverina hoe tena mifon'Andriamanitra fa ino ary zany teneniko zany miteniteny foana fa impiry moa ianao zay nanalana amin'ny zavatra amin'ny olana nanjary tamin'ny fiainako, impiry moa ianao zay naneho anahy ny herinao de aveo za mbola menimenina ihany de aveo afaka n'indray de faly be de misaotra Andriamanitra alleluia de rehefa aveo indray misy zavatra hafa indray de menimenina indray de za am'izao tena mandalo an'izany fa soa ihany efa manomboka mezatra de indraindray ohatra malahelo de mitomany fa misy hoe zao le zavatra ohatran'ny hoe mila andalovako satria testa vaovao indray zao fa satria fantatra hoe tsy maintsy ny herin'Andriamanitra fa soavan'Andriamanitra tsy maintsy miaraka amiko foana de ho vitako io satria za miaraka amin'Andriamanitra. Zay zany toe-po tsara ananantsika. Raha ataoko conclusion le izy de hoe aza raisinao negatif foana ny olana tsy voatery negatif. Indraindray ianao mitsoka an'le olana nefa an'le olana mihitsy Andriamanitra mihitsy mamelanao mandalo anatin'le olana satria izy misedranao mitaizanao donc aza raisina foana hoe negatif le olana hoe misy olana de mila esorinao indraindray ianao tsy tokony hiala ao fa mila mijanonao le ianao mandritry ny fotoana elaela kely ahafahan'Andriamanitra mitaizanao.
zay zany zavatra tiako tony teny fampahirezana sy zavatra ifampizarantsika androany de manatena fa tsy nandeha comme ça fotsiny very maina le zavatra nyteneniko fa tonga anipony tsirairay le izy manatena fa misy olona nataoko hoe ray fotsiny ara mba nahatsiaro hoe ay marina tokoa zany tena nanova toe-tsaina nanova toe-po nanova toe-panahy manomboka zao de zay indray ny androany de manaraka indray tsika manao loha hevitra hafa ny série betsabetsaka ny série nataoko ato de miezaka hoe isan-kerinandro na isaky ny tapa-bolana no manao fandaharana zany mety tsy voatery le série nataoko androany série ataoko am'izay fa série hafa fa miezaka foana zany tsika hoe série zao de misy loha hevitra ohatr'izao de zarazara atsika am'izay koa tsy mona aminaina be tsy leo tsika zany am'le fandaharana zay de ina koa zany zay angamba ny azoko ny tiako tenenina de mirary soa atsika rehetra de hotahin'Andriamanitra atsika rehetra de aminaraka indray